kanefa ho an'izay vao antson'Andriamanitra dia Kristy no herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Korintiana 1:1-2. Raha misy ny zavatra anisan'ny tsotra sy mora indrindra dia ny mino, saingy anisan'ny zavatra manahirana sady sarotra ihany koa ny mino. Ahoana tsara hoe ny finoana resany dia ny finoana an'i Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, nalevina, nitsangana tamaty, niakatra ny an-danitra ary velona mandrakizay. Andaniny, sarotra ho an'ny mievitena ho matanjaka tahaka ny Jiosy ny mino fa ny Mesia, ilay voahositr'Andriamanitra, amonjy sady anana ny hery sy fahefana miavaka dia voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, fahatafotohinana sy fahafambaraka izany ka tsy azony ekena. Ankilany, fahadalàna ho an'izay manome lanja ny fahendrena mampahalala ny olombelona tahaka ny Grika, ny anaikiny amin'i Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliana satria tsy manaitra ary toa tsotsotra ny filazanany amin'ny tantaram-pamonjeny ka hoarin'izy ireo amin'ny angano. Afaka miasa malalaka amin'izay fomba tiany Andriamanitra mahatombo tsy toa azy, ary tsy azo adinoina ihany koa fa Andriamanitra dia miasa amin'ny teniny. Araka izany, tsy miankina amin'ny fahalalana na fahendrena na ny faharesen-dahatra ananantsika ny fahamarinana sy ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra, fa ny fankatoavana sy ny faneketsika izany no tondra fahatanteran'ilay teny eo amin'ny fiainana. Ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino ho Jesosy amin'ny Jaona 2:7. Tompo, na manohintohina ny sitrapoko aza ny fahamarinan'ny teninao dia hankatoaviko. Amen.